atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao ny fizarana farosady farany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe mystère nambongiadana. tantara no soratan'ny Landry Steven. Novelomny Tovo, Volana, Landry Steven, Clément Saloy ary Finiavana. Nandray fiotsinanao totosa Tovo Andriambololona, studio ny prod. Toka tonga za fa iza koa ary zany miantso ny anarako zany oay ary to misokatra ny iza mivaravarana zany fa iza ary no namoana azy ty sa mety hoe tatatoa ihany ve aleo aloha atsona mihitsy izy ka tatatoa to tsy misy mamaly akory ary zako andraso mihitsy aloha zay voaka vetivety ka oay fa iza koa zany misitona an-tanako zany fa andeha ho aiza ianao hoe efa tiany e za efa ato an-trano oay to inorso fa avaiza ny nidiranao teo dia inona nataonao aty amiko mba tonga mangy anao fotsiny ray za ay ve mahazo toerana re misaotra re aleo ary za hoe tao kaikinao eto mihitsy io fa tsy maninona ka norso akapinge masonao iny ary oay le ty fa inona koa ary le zavatra ny anjera be teo ay tena tsy nisy le zavatra teo fa nofo daholo tena nanonofy anorsondray tena enjana zany fa mifiry ary zao oay to tena vao misasaka ny alina aleo rangalo hiverina atory fa inona daholo koa ary zany feona lika marobe zany dia ohatrany misy zavatra midona be tapoka indray ihany inona daholo ary zany tena misy zavatra hafahafa mihitsy ka tena ohatrany hoe misy olona mihitsy any ivelany any savy izy zay vao tena norso aleoaloha hiarina moramorana teto mihitsy za dia jeran'izany ka aleo aloha tsaitsaika moramora sao dia taitra hoe mievaka aleo aloha sokafana moramora mivaravarambe dia aleo mangarangarana kely aveto zay ary to tsy misy ininona korany dia ivelany aty zany fa tena tono tsara aleo aloha tsaitsaika moramora hiverina ndraika aleo akatoko moramora ty varavarana ty aleo kisakitsy amin'itsy varavarana raizy indray no mitazana aleo aloha mandeha moramora ihany sao dia misy taitra n'olona zay aleo aloha voaina moramora indray ty ohatra ary tohatra ny misy olona eo apoditra ilay azo maniry io tazako tsara izy ty fa dia volana koa moa mazava tsara ty avelany aty ary to lay antitra be ne izy zany marina mafy raha tsy ngabe raha maro manga mihitsy io tena ohatran'izao mihitsy le famidrany tamin'ny nahitako azy iny ka tena izy io fa inona ary dia ataony to miodikodina ny trano fotsiny tena mahagaga zao ary to misy zavatra alevony anio atokotany zany ohatrany mangady tany zany izy fa inona daholo koa ary nydikan'izao mihina aloha za fa misy ifandraisany tamidiako tany aminy ihany ty oay to nanjavona tsy hita tapoka teo ntsony izy marina mazafy zao tena tsapako fa ohatrany niala tapoka zany nitahora tatonatiko aleo aloha hiverina atory amin'izay dia teo nytoeny
maraina sahady indray ny andro. Mino fa mbola matory be indray zao toka eo ambany ao. Aleo aloha foaziko toa fa sao dia dadatondra ny tonga aloha eto ka. Aleo aloha hidina moramora teto. Ary toa tsy ato intsony. Mba natafafo maraina indray kay. Aleo aloha hidina any amin'ny dadatoa ka. Manahoana dadatoa? Manahoana anaka? Tafafo maraina eriny meva kely zany. Za io vao mandrehatra afo andrahoana sakafo maraina antsika ko. Zany ve dadatoa? Ary aizy toko dadatoa? Tsy mbola nisy mivoaka mihitsy ange teto e. Za io aza vao saika amin'ny trano mihitsy zao ko. Hitanao fa mbola amidy avy aty anatiny daholo ireo ny trano. Ka iza nery dadatoa tsy ao amin'ny efitra misy anay tsony e? Zany ve? Tsisy olona tsony ao ambony fandriana nefa mahagaga raha hoe efa nivoaka izy tokony andamina fandriana. Nefa ny fandriana ao mbola mikorotana be. Fa manany ihany avy e zany mevity sa ahoany ha? Tena marina ne zany ry dadatoa e. Andao any antsika sy dadatoa hiakatrano dia jerentsika any raha tsy matoky anà dadatoa e. Kiala kely ty koa. Ndao are, ndao. Odry, fa toa tsy ato tokoa toky e? Hitan'ny dadatoa zany, tsy ao tsony izy. Odry, fa inona koa mahazo anareo ry dadatoa sy meva? Zaza mbola ty ambony fandriana ty koa lazainareo fa tsy atao trano tsony. Nefa ve izy tsy niteny anao hoe ho aiza? Tena tsy niteny izy ry dadatoa. Fa inona koa raha mahazo anareo reto e? Zaho mbola ty ambony fandriana ty, mbola ty tazanareo ty za. Tsy azoko mihitsy koa nareo zany ka. Oay, ary tena tsy mahariary ve zareo zany e? Tena lasa nangano hoany kely tapoka amin'ny maso meva. Dadatoa indray mivezivezy eran-trano fotsiny. Tena very ny sokory dadatoa. Meva, tsy very zany ho aza fa ty. Tena hafahafa mihitsy zao ka. Tsy misy mahita, tsy misy mariana avy ianareo e. Tena lasa mivoaka ny trano fotsiny izy mianaka. Tena lany aika ary meva. Efa namory olona teto tanàna mihitsy ary mba hitady antoko fa tena tsy hita izay nalehany e. Efa nizara roa mihitsy ny fokon'olona ny hodidina an'Ambomiadana fa tena tsy hita e. Dia very zany ny zokiko dadatoa. Okizay lory meva. Mbola mitady azy nge tsika e. Inona ary zany mba ataoko mba hinono zareo anahy fa za nge ato trano ihany fa tsy very zany e. Tena lasa malelo an'ilay zandriko kely marina. Fa zao aloha meva. Meo aloha ny telefonanao hiantsoko an'ny roto zandriko sy ny rainareo mba hampandrenesana andry zareo an'izao vaovao zao e. Ry izy mianaka, tsy very zany ao za fa ty hanoloanareo ty ihany e. Tena tsy misy mariana avy ianareo e. Dia inona re ny ataoko e? Ty dadatoa ny telefonako dia resao zareo a. Za aloha metraka sakafo an'ilay zoky ihany fa sao dia mba hiverinao ihany izy. Allo, any tokotany any iantso azy ary. Malaza aiza ilay selary zoky e. Malahelo an'lahy zany. Dia sanatria ve tsy fankahita tsontsika e. Tiany telefonanao ry meva. Ho avy eo ndry zareo raha pitso. Tena malahelo azy zany dadatoa. Ao fa mitady tsika e, tsy maintsy hitantsika izy. Dadatoa. Fa misy inona ry meva Tsy ao tsony an'ele anjara varony toky e. Efa nisy ninana tao. Maninona tsara hoe ry meva? Zany hoa. Andraso hoe? Ay tokoa. Tô tsy eo tsony.
Tena lal zao ry meva. Efa amin'ny tenanareo foana nge fa zange ho atsy very zany fa za ty ihany e. Tena tsisy mariana zareo. Tena verevitra marina. Zao zany le hoe very fanambola velona. Tena tsy hitako izay atao ka. Ndao aloha tsika mianaka aloha hiala nenina hitady azy eny an-tsahany ro any tontolo mihitsy e. Andao ary Fa tsy renareo mihitsy ho izany teniko zany e. Efa hoe tsy very zany aho za fa tia mijoro manoloana anareo ty. Tena tsy hitako intsony izay atao e. Manarana mikasika an'zareo zany efa tsy reny akory. Tena tsy haiko izay ho ataon'ny ray aman-dreninao ary tonga eo ry zareo ry meva. Marina e. fa ngamo adosony dadatoa zany ka. Andao ary tsika mianaka andeha aloha e. Ndry lasa izy mianaka kely marina. Tena lanaiky tanteraka. Tena tsy hitako intsony izay hevitra e. Aleo rangaloha andramana andefasana hafatra ny finday meva. Aleo tonga dia soratako izao dia izao mihitsy. Zay fa vita. Otry toa tsy mety lasa koza ty nefa mbola misy fahana mihitsy nge ato e. Tena tsy mety. Dia inona zany ny atao? Sa aleo indray rangalo maka taratasy dia asiana soratra. Zay no hitako tena fa mety e. Zay sisa ny hevitro farany. Tena aleo rangasaina atao aloha zao dia zao ihany amin'izay mba afaka amin'ny fitataina an'zareo a. Ty eto misy taratasy. Le ty e. Toa tsy mety mandeha koa ary zany stylo zany koa. Andrasandreo soloina ny ty. Tena tsy mety mandeha. Nefa nge mbola tena feno tsara daholo reto e. Tena hafanenina. Aleoko aloha zany mionona miandry ny rariny eto e. Manao na ranoatra. Vohina loatra izany vaovao ratsy nambaranao anay izany. Eny tokoa fa nisy inona razoka. Inona ny zavatra niseho taty? Marina raha tsy hanapaka ny lalan-drahanay mihitsy nareo a. Mitony tsara aloha nareo e. Raha zavatra ohatran'izao kosa aloha ranoatra tena tsy ampitony anay velivelo ka. Nakaiza ny zanako e? Lasa ho aingana razoka izay zavatra niseho a. Lasa iza ho any zanako. Na za koa zany taty dia tena vaky loha mihitsy ry izy roa e. Natory izay ny alina. Tsy nisy resaka hoe inon'inona. Tampiko eo nefa ny maraina dia tsy hita izay nanjavona ny toky. Ka ny zanako ve dia anjavona fotsiny amin'izao razoka raha tsy nisy antony tao a. Tena eto aho voalatsa nenina tanteraka marina. Tahaka izay ato sy ny tantara zavatra tamin'ny toky. Nisy fotoana manko izy efa nanambara tamiko fa tsy maintsy hiala nenina ny amin'ny orso. Za moa dia tsy mivaky loha loatra satria neveriko fa tsy havita inon'inona izy. Ary nahagaga mihitsy ny nanadihadiny be any momba ny ngahapera maromanga. Fa inona fotsiny mahalaza sainanao eo ranoatra? Toloha zany mindrikondrika fotsiny. Ka tsy hitako ny hery zareo izay tenenina e. Tena maizina amiko tanteraka izao zavatra miseho amintsika izao. Marina e. Ary meva kely moa zany mba lasa izy. Lasa ny lalao niaraka amin'ny namany ihany izy. Aleo ary fa andeha ho atsoko vetivety izy e. Tena mahalasa ny saiko mihitsy izao zavatra miseho izao rotsy a. Ka zany mihitsy nge. Aiza hoe dia anjavona tapoka tsy hita teo na kaiza toky. Tena misy zavatra tsy mazavazava izao ka. Izy aza rehefa any amintsika miteny foana raha sendra misy dia maharitraritra. Tena fery zanako ry aja. Lahy tokany haiko ange iny e. Okizay aloha e. Manjary ampalahelo eo koa meva kely. Sady efa tia tamin'ity izy. Wahai tata sy neny. Ay tongonareo. Ie. Fery soko tata sy neny a. Okizay aloha zanako. Okizay aloha. Aza tomany loha ndry. Fa hono a.
aiza daholo ny toerana tena falehan'ny zokinao iny. izany e tsy mba mpandeha lavitra firy e raha tsy hoe makana tambolona hoe mandeha anapatsakana efa tapitra ny tetezina sy tadato daholo nefa ireo tanàna reo fa tsy tsenalehany. raha mba fantatra reo ngery dadasiny fa zangy atao trano ihany e eny e na tena raha moa za tsisy andre akory nareo aleko mangina tsapako fotsiny nefa fa tsy misy zavatra miafina amiko ny zavatra misoratra atao trano. Zao ry izy mivady a e aleolohantsika iverina hialanenina hitady azy eny amoron-drano eny sao dia mba enoeno mety ho ahitana azy e. Aka andao ary tena zany mihitsy. ndao ndao ary e. Ndao tena efa lalana ery zareo izay vitantsika tetỳ amoron-drano tetỳ izay nefa izy ry zany tsy hita ihany. Aleo aloha iodikodiny ety ihany fa tsy maintsy ho hitantsika ihany ny mariny e. fa ono ara zoky Ee maninona moa zany tsika raha makeny amin'ny farihana ambomiadana e eny manko izao sisany mbola tsy nalehantsika ko. ay andao ary e. Fa ngamo eny azo alendray fa tsy hoe misy lolo masika ve eny. Tsy fotoana ny fiemorana tsony izao ry aja sa tetavinao very any zany toky tena very ny zanako nke okizay aizany lorotsy tany alehako. okizay ho aloha tsy maintsy ho fantatsika amin'ny mariny e. Manana finoana fa tsy maty zany akory izy e. tena mampahalera ny mahazo ny olona manodidina anaka mipempenina mitadina etsiro nefa za tsy aiza fa atao trano ihany tena lany aika e. Inona ry zany nataoko e efa ataoko daholo zao fomba rehetra zao mba tsy hampitebiteby an zareo nefa tsy nahitam-boka fa io eo ihany. Tsy maintsy nataoko aminao aloha zao zavatra zao anaka fa tsy tiako isy ahita na atsikaritra ny zavatra ho ataontsika mianaka. Amin'ny latsinainy izao tsika no ahaka ny norosoa eny amin'ny farihana ambomiadana. Oay fa to feo an'ny gabera maromanga nefa tsy haiko hoe avaizany vilile feo fa reko fotsiny. Zay vao manomboka mazava amiko ny tiana atao. Ny andro nefa ty mbola vaozoma zany hoe mbola manjavona mandritra ny fotoana lavalava zany eny e. Tsy maninona mora zay na avitra olonako tsy manao ratsy akory nge za fa manao soa e. Tsy maintsy avitra rangano ory soa. Ny zavatra mahagaga anato an-trano ary zareo dia izao Ahoy ahoana ary meva tsy zany ma fa ohatrany hoe ohatra ny ato an-trano zany ihany toky alaminako daholo ny fandrianany ny efitranony fa misy manan-kirotana foana. Zany ve anaka? Ie ny fitoeran'ny akanjony indrindra moa fa ilay boky famakin'ireo tsy misy miverina amin'ny toerana andaminako azy fa ohatrany hoe misy mikitikitika foana. Ary ny tena mahagaga anahy dia misy mihinana foana izay anjara vary izay apetrako akao. Ahoana tsara oviny zany ry meva Hatrany tsy nahitana anazy ry neny tena mahagaga mihitsy zao zavatra nitranga izao ka tao mieritreritra zany aho hoe nahafeny zavatra ilay zanako dia inona nefa zany no antony. na za koa azany hoe tena ohatrany hoe manonofo zany mandinika an'izao toe-javatra izao e. Tena tsy mbola nahita toe-javatra ohatr'izao ahatr'izay nipoiran'ny voamasoko raha bary e. Dia inona ary zany no tokony ho ataontsika ry zareo a? Na zahay koa aza eto saika ilay hevitra aminao hoe inona no tokony ataontsika. Tsy tokony hipetrapetraka fotsiny amin'izao mantsy sika. Eny e. Mahita hevitra ihany aloha fa tsy haiko hoe inona no mety ho vokany aloha e.
ka teneny ihany aloha raha zoky sao dia izany mba ahitana marina ka zao are aleo mamory fokon'olona dia averina indray ny fanadiovana ny tanàna ohatra ny fanao hatramin'izay rehefa misy trangan-javatra ohatran'izao dia ahoana izany no ataontsika amin'izany? Hitanareo mamory fokon'olona tsika dia mamonomby atao sorona hanadiovana ny tanàna. Mino amanko fa ota ny tanàna matoa miseho zao zavatra izao fa ota ahoana koa raha zoky ka tsy fantatro fa mety hoe izay fotsiny alanenina aloha ny ataontsika. Eto Ambohimiadana nefa fantatrareo fa maka ala vahiny, nefa raha ny tokony ho izy tsy tokony ho vahiny fa zanaka Ambohimiadana ihany. Ay, dia ho lazaiko an'izy mivady ary ve ny fikasana izay nataony toko fony mbola izy vao nahalala ny tantarany tranga teto ka raha izay kosa ve no ahitana azy raha zoky, maninona moa raha atao Eny tokoa ary anoatra. Dia rahovina ny tokony hanatanterantsika an'izany zavatra izany. ka leo ary aloha anatina ny filopoko tany dia miakina aminy ny anaovantsika an'ilay izy sady izy koa mba tena mahay fombafomba eto ihany koa. Tena tsisy miafina ambiko loatra eto ny zavatra mitranga atao trano nefa efa haiko sy fantatra aloha fa tsy misy ahitana andrehana izany zareo ireo. Eny tsy maintsy izay moa zavatra miseho satria mbola miandro fotoana vao afaka miseho Risy mianakavy mba mangataka fankinana kely aloha fa manjary tsy maheno ny sasany Oeto ny teninao président, oeto ny teninao. ka sao ny atony fritsika eto moa dia tsy inona akory fa mba hitatavana ny marina momba ny fanjafona an'ilay sasalahtsona hoe toky sanaka napafin'ny tatatora baro manko izy io. Izay indrindra. Ka sao hanao ny fanadiovana ny tanàntsika ka tia ho mivosotra ray ity no natolotra zareo ka sao no atao ho alatsaka antsika eto ny rany dia misaotra antsika fokon'olona ihany koa aloha fa tena hita fa mbola eto amintsika ny fihefanana sy ny firesakiny ka niara-netana antsika nahazo an'ireto ondry telo reto izay fanampin'ilay omby ho alatsatra ka mangataka antsika fatan-dehilahy aloha mba handafo an'ireto biby reto ary Tena mbola hitataratra rotsy fa tena mbola mirahina mponina ty ambanivohitra ty eny lesy tena marina tokoa izany ka nareo ondry ireo aza tsy mba nialantsika vola akory fa dia natolotra zareo tamin'ny fony manontolo. Eno ka sao ary miangavy ny raindra sasalahy aloha mba hitondra ny ranony omby sy ondry mifangaro fa hoentina manatony aty amiko ity fa misy fombafomba tokony ho ataontsika. Enao zany valy hoetony. Ianao zany ry aja ndana manatony eny dia hoeto izay zavatra noteneniny izay. Efa tika ty ary tompoko. Ka manarary ianao dia hoeto manaraka anahy iny Eny ary tompoko. Ary inona ary izay ny zavatra tony izany araraka ny ambonin'ilay vato ilay raha dia ohatra ny teniteny zavatra izany izy. Za efa vita ny fanadiovana rehetra, vita vavaka, vita tsodrano dia reto hena reto indray ho zaraintsika isan-tokantrano mba ho marika fa miraha intsika sady tsy misara-pasany. Eny ary tompoko. Ny voalohany indrindra dia tsy hainay ny tsy saotranao tompoko nitarika ny vahoaka. Misaotranao tokoa président satria ray aman-dren'ny tanàna foana ianao satria maro ny zavatra ataonao eto amin'ny tanànantsika. Dia misaotra anareo vahoaka ihany koa niara-farimbona taminay teto. Nanao ny tongotra niara-mamindritsika sy soroka niara-lanja tokoa. Tsy navelanareo rery izay. Zanahary ane hitahantsika tsiraray avy
ka dia makasitraka indrindra tompoko. Tsy misy isorana amin'izany satria sasy raha manana neny antsika ilay nahary ao an-tapoloha no isory satria no izy no nantanteraka n'izao zavatra rehetrarehetra izao. neny eo rovina angatoko vao miverina. Mbola tsy fantatra kery meva fa aza manandry fa tsy ho ela ntsony izy dia ho avy ka. Tena mampalelo mihitsy ilay zandrikeliko ka raha mba fantany mantsy fa za nge mahita an'zareo miresaka eto ihany e, reko daholo izay resaka ifanaovana eo. Aza manahatsonaka izany fa efa hita ny zokiny tsy ho ela. Andao amin'izay tsika telo mianaka aloha atory fa efa tena alina be koa anie ty andro ty. Dadatory bary manko efa ela ihany ny lasa natory. Eny tokoa efa ny folo zaoko. Aleo matory amin'izay ary. Way ary ohatran'ny misy mamovaravarana anie izany. Eny tokoa nefa tsy avy ao amin'ny hevitra ny dadatoa mihitsy izany feoana varavarana izany a. Avaria ambadika ary izany. Aleo aloha jereko vetivety mihitsy ka. Aleo aloha ariatrako mihitsy ty jiro ty. Za ihany re tiry dada fa tsy izy akory a. Tena tsisy neninenina akory aza atoko. Dia sanatria hoe iza ary izany nefa ny hevitra misy an'ny dadatora bary mihidy tsara. Toka ary toka. Oay mijanona ilay feo tena feo angapera maromanga indray izany a. Nefa tsy fantatro hoe vaiza ny neviana. Ao izay tompoko. Azakaka ianao anaka fa za ihany ty a. Ka zao mandany eny amin'ny variana mbomiadana ianao raha pitsoatoandro amin'ny 12 tsy diso. Manaraha n'ilay tovovavy ianao. Ataovy daholo izay ampanaoviny ianao rehetra fa alohan'ny andananao eny anefa dia ska fioarina kely antoam-pandrinanao io fa misy vakana 3 karazanao. Dia iambozony daholo ireo vakan'ireo. Iambozony daholo ireo fiarovana. Dia misy rano amin'ny tovangy kely aho dia rarao amin'izay daholo izay lalana alehanao rehetra. Zay fa mitsodrano anao aho e. Dia misaotra betsaka ringabe a. Ao fa tsy misy adino izay efatra rehetrarehetra nampanaovanao azy e. Aleo aloha jereko rangaza ny arina kely izany a. Ty eto ka. Io tokoa misy vakana 3 karazana. No miketo izany ny ady mavy a. Miova tanteraka izany ny drafitra. Za rery indray izany no andeha ka norosoiny amin'ny fariana mbomiadana. Mihery marimarina kokoa fa nahakasitrahangy be ilay fanadiovana nataon'ny fokon'olona iny ka nahamora ny zavatra kasainay e. Ndre toa tsy androko ireny ny andro raha-pitsoanako amin'ny oroso. Ary noko ihany koa fa vita hatreo ty akiafy nataoko ty. Irehare amin'izay eo na fianakaviako sy ny manodidina. Hipotra amin'izay koa ilay olana iverina fa very. Irehare amin'izay ary hifanatrika amin'ny dada sy ny eny. Dada toa indrindra moa fa meva kely ilay zandriko. Aleo amin'izay aloha atory ka efa maika ao ampitso indray. Toka tonga ty ny fotoana andananao eny amin'ny variana mbomiadana. Mandana soamatsara anaka. Tsodrano anao a. Fitao io anaka dia aza misy adino ny afatro rehetra izay niteneniko taminao. Eny ringabe a, aza matahotra ianao e. Vao miala eto ianao dia iambozony ilay vakana. Ary
aiza tiany ihany koa le rano amin'ny tovangy kely. Eny tompoko. Andrarao kely taoly izay lalana hodiavinao rehetra. Zay fa tsotra no anao ahy e. Eny ary tompoko, aza manahy ianao fa tsy maintsy vitako io ka. Nomboka eto izany ny ady atrea lary toky fa firy marina moa izao e. Ay teny efa 12 ora latsaka fefany. Ary aleo aloha hanainga amin'izay ary. Tonga dia tia lalana mizotra mahitsy makany amin'ilay faritilo izany ny zorako. Ary aleo iambozonana amin'izay ilay vakana ka dia tia tavoahangy kely misy rano ty ataoko aty aposy ihany. Ohatrany tonga dia nahazo hery matanjaka be izany ingeza vao niambozona an'ilay vakany e. Tonga sady aty. Mbola latsaka kely nefa ny amin'ny 12 ora katroka. Aleoloha akaina kely tsy manamba tonga ny tena ora tsy maintsy andehanako ka. Mba hanao ahoana re ny diako e. Mino rangafa tsy maintsy ho avitry ny orsoa. Zany re le feoana rivotra be. Baika zany ny ora. Efa ho avy koa zany ny orsoa. Ary tena mihodinkodina be manerana an'ilay farina izany tatio izany e. Aleoloha hidina moramora etsy amin'ilay vato fipetrahan'ny orsoa etsy. Oay, toa efa io ary izy. Aleoloha anatin'ny malaka. Ny orsoa. Oay, toky. Vonjeo re za toky andro any sisa ny andro iainako. Ndre tena mangano ho any kely ny mason'ny orsoa. Aza manaky fa tsy maintsy avitro ndre. Faono aky fa andro any ahoana sisa tsy azoko. Lava be re raha tantarako anao daholo fa efa nanatona angara maromanga nga ianao. Hitanao ve izy? Eny ary ny orsoa. Efa tamitsy ary izy naniraka ao aty aminao. Anavitra anao mihitsy angeny nandehanako aty e. Ka tsy afaka miala eto amin'ity toerana ty tsondra za toky e. Tena loza be raha masy eo. Fa isa zany raha masy zany ary ny orsoa. Izy ny mpanjaka ao. Tena tsy mahazava amiko fa mpanjaka ahoana e. Mba hazavao tsara hoe. Tsy hazava aminao re zany toky fa raha tena vonona ianao dia mba andao mba hamahan'ny fanahiko fa tena efa voafatitra. Ka tena vonona nge zary ny orsoa matotonga eto e. Akanao nginy atondehako aty e. Tena vonona ianao Eno andao ary arao izay alehako e. Andao tsika hitsangana eto. Ka andao ary e. Akipio ary ny masonao. Oay, fa izy tsika izany ary ny orsoa. Aty ny misy anà lesy tsy napoziny lava e. Ay ve toerana ohatr'izao ny aty e. Maina be ohatry ny natanety ihany fa saingy ohatry ny hafahafa be izany fotsiny. Voarary vato daholo ny atao anatiny. Fa itsika izany ary ny orsoa. Efa tontolo hafa ny aty e. Hitanao io varavaram-bato be io. Tazako tsara io ka. Io ny varavarana miditra makao amin'ny ramasy. Zany ve. Oay, ay moa andrarahana kely amin'ity rano kely ity daholo izay lalana diavina rehetra. Aleoloha tomboka eto rangaha. Andao tsika hiditra re. Tena mahavarina zany toerana zany voarary vato daholo ny ato anatiny ato sady feno zavatra maitsomaitso ohatr'ireny hoe lomotra ireny sa tsy fantatra hoe inona. Tonga tsika toky Ay malalaka be ohatr'izany ato. Toa feno trano kely voarafitra amin'ny zava-maniry ake. Andao hoe rifa ahitsy ny trano misy anà. Andao ary. Ao ary mandrosoa ato ny misy anà. Ay ve ato ianao no mipetraka e. Ie. Toa hevitra kely zarara misy isitrinana izy zany e. Nefa ny fanaka tena mamirapiratra be daholo. Vita amin'ny vato saroby daholo. Oay, ary ohatry misy feon'olona zany ary ny orsoa e. Eny marina. Andraso hoe aloha jereko vetivety. Aleo aloha rangarangarano kely eto ny orsoa. Ohatray.
hafa be daoly reto hitako reto. Zara raha misy atsasametatra ny alavana. Ny vola amin'izany lava dia lava mila hitovy amin'ny vata mihitsy. Nefa mitovitovy daoly ny endrik'izy rehetra. Olona ihany ary ve toza inony sa ve toza ny antsoina hoe vazim izany? Tedavy tompontsika ianao fa mila anao mafy dia mafy izy. Ay, lazao izy fa ho avy ary zahay. Eny ary fa lasay. Norosoa, Ahoana toky? fa izaka ireny dia olona saika anao inona taty? Taranak ramasy daholo lesy ireny a. Ay, Ramasy moa olona efa taloha be fa mbola velona mandraka ankehitriny. Dia isan'ireny lazaina hoe vasimba ireny e. Hatramin'izao anefa dia mbola miriaria ato foana izy. Manomboka tamin'ny andron'ny fanjanahantany ry zareo no nandositra taty. Manakasina be manko ry zareo ireo sady mahery ody. ay, toy izany efa tantaranao fa ohatran'ny mahaliana be izy zany a. Ie, dia rehefa niloton'ireo vahiny mpanjanahantany anefa ny odiny a, dia izy ireo lasa nitsoaka taty dia nanorim-ponenana aty io. Mbola afaka mandeha tanety izy ireo fa tsy misy olona afaka mahita azy tsony na ray azy e. Mahavariana zany tantara zany a. Ary natonga anao aty indray ahoana ka? Ny antony indray a dia voatazina aty za fa atao takalinaina hono fa misy nanimbazimba ny asina maharamasy azy e. Toa hoe nisy vahino nitondra kisoa teto ambony miadana ka nahota azy ireo. Efa impirisaka vonoiny zareo atao sorona za fa mahery vitana be hono za dia mbola hitanao velinaina somatsara izao ihany. Noho ny farany aza dia nitetika ny akataranaka tamiko mihitsy ny ramasy. Fa tsy nanaiky hatramin'ny farany aloha za e. Ataoko ahoana moa ny anambady olona ohatran'ireny. Ary ny zavatra tsy ampozinao a. Hoe ahoana ke? Tsy mahatsony ireny olona ireny fa mijanona tanora lalandava foana. Ramasy moa dia efa tsy lazaina tsony e. Efa midilatra ny amanjady taona. Zany ve? Tena mahagaga zany a. Dia inona ny ataontsika izany ry Norosoa? Ny ataontsika aloha izao a dia hamamy fanako izay voafaritra ny ramasy io e. Fa nyfanontaniana manetitika kely ao a Norosoa dia izao e. Ahoana? Raha efa 20 taona zany ianao voatazony zavatra tato a, dia 4 taona zany ianao amin'izao. Efa nambarako an'lahy teo anie e. Izay miara-monina amin'izareo a dia manana hery mitovy aminy. 20 taona zany a no nanomboka lasa tato. Nefa efa 20 taona koa izay ny lasa. Izany hoe efa 40 taona zany za hitanao io. Zany ve? Ie. Tena mahagaga zany a. Nefa angenao tena mbola tovovavy kely e. Tena tsy haveniko aloha fa tena mahambabo anahy mihitsy Norosoa ty e. Eny e. Nefa aloha mbola tsisy mahafantatra an'izay zavatra mety hitranga. Fa mbola tsy ho fotoanan'izany aloha izao e. Mbola hita eo ihany zany. Izay atavavoaka somatsara tato aloha izao ny tanjo. Izany hoe tavavoaka tato dia tsy ho voakeja intsony e. Fa hoana ary Norosoa? Ahoana izay toky? Aiza zany ny hamahana ny fanahana voafatotra ato izany? Ao an-tranon'ny ramasy ao mihitsy e. Misy vata mainty maromaro izay a. Mitoetra ao daholo ny fanahin'ny olona ambanin'ny fifehezany rehetra. Dia rehefa voavatao ny fanahiko a dia afaka za e. Dia afaka miverina riry eny ambohitra eny. Toa tena tsy mahampinona nga izao zavatra iainako izao nefa dia zavatra tena misy a. Dia amin'ny fomba ahoana ky izany ny hamahantsika azy tao a? Rehefa tonga ny ora fatoriany a dia miaraka makao tsika. Fa izao aloha mbola tsy mety fa mbola maro be ny olona mivezivezy ao dia sao dia misy mahita ao. Ay, ena re tsy maninona ky izany a? Efa ora roa zany nandehanan'ny Norosoa nefa mbola tsy miverina ihany izy hatramin'izao a. Njahany kosa fa misy olona tamin'ny makaty ka mety izy angambizay. Ay tongondry ka nanao ahoana ny diandry tany? Angatsy loza ry toky a. Fa misy inona e? Karapitso anie hono ny hanamasinana amin'ny fanambadiana izy ramasy e. Ahoana tsara
dia nanaiky an'izany ve ianao? mody manaiky fotsiny za loko fa tsika nefa andositra androany alina e tsy misy tokony hampanany amin'izany. Ay tokoa moa fa hono aky ahoana lesy? inona moa izany no dikan'le hitandre ndre le mitanynandro any ambony vaty ireny a sady amin'izay isaka ny atoandro foana ndry miakatra ao ambony ao mba aza vao kely hoe sady matetika ho ndry misy mahita dia nefa ny olona tsy sa manatona ndry zany e za moa zany ny voalohany eo anantsika iny any nahita ndry teoko. ka hitany lahy mila masoandro ny vatako mila hafanana dia mila hazavany e dia izay ny andehanako eny amin'ny masoandro eny dia izay ny antony e fa sainga misy fetrany ihany anefa reny a. Ay ve ka misy miteko nge hoe mitomano ndry e voapirofo zany tamintsika elenona voalohany iny ka malahelo any dada sy neny dia ny fiainako lesy za. enjana tokoa aloha zany e fa neveriko fa mahatotonga endry e. elahy izay ny mahatotongo any e. aza tsongonoatra zany ary norosoa fa marary ka elahy tsy inona miteniteny foana ka fa misy sakafo ane ato e sao dia inona ny elahy aloha? fa inona zany? andraso ary reto lesy a? oay to tatery sy voankazo maro be. ie toy no mba sakafonay aty e tsy misy an'izany vary zany aty. tsara be kosa izy zany a. ay ka masotomana re misaotra betsaka kia. toka efa alina ny andro mino za fa efa matory daholo ny rehetra fa ndao amin'izay tsika hivoaka hitsaitsaika amin'izay. ay dia aisa zany nandehanantsika aleo manaraka moramora amin'ity sisitsisiny ity a satria eto mba somary maizimaizina dia aleo mitsaitsaika moramora fa efa akaiky fonenany ndramasy tsika izao. ay dia ahoanaka izany ny amoahana ny varavarana vato be ro norosoa sady ohatrany vato hafahafa be mamirapiratra be ny iza sady fisaka be misokatra ho azy io rehefa tonga eny tsika e efa mahafantatra anay io. fa mahafantatra anao ahoana ka? andao aloha andeha tsy afaka miresaka lava be tsika. oay ary tony votokoa vonkasihanao le izy tena mahagaga zao a tena mahasondrina zao zavatra mitrango zao tohatra ny hoe namoaka zavana daolo indray izay hitsahany tongotra ary feny vato mamirapiratra be dolany manazava ny efitrano ato izany sady ay efitrano mizarazara be ny ato ary makay zary zany lalana izany za hitako ka taitra zany ramasy zany ka ahoana ny ataonay tsy adingo foana aloha fa aleo araraka ihany ty rano ty zay manko ny afatra ingahabeko. toka ato ny misy an'le vata mainty. ay dia atao ahoana zany aky? tsy maintsy atao aloha zay sokafany io e ka be dehibe ny reto dia aiza mireto moa izy be dehibe mihitsy nireo vata mainty ireo fa zay ambony indrindra ny misy ny anahy. ay aleo aloha andramako sokafana ary tena mihidy mafy be ny izy zany ao indray ary hoe anokafako azy tena mafy be koa ty. oay tena misy olona zany ary norosoa zany mandehandeha any ambadika any zany. eny tokoa aleo aloha miafina dia aiza ny fiainantsika nefa e taoko izay aza dia lasa e aleo hiverina mahan'le vata indray tsika. ary sao dia mba misy fanalahidy afaka mamohany dia ndraso tokoa hoe eny tokoa letsy a io marina dia aiza zany ny fanalahidy mamohany io e aleo lesy fa hojereko any amin'ny efitra misy andramasy aloha ka ahoana nefa raha tratra any ianao e ao lesy fa tsy tratra izany za zavatra ato akaikely ato anie izany e ndehana ary ndry mitoby kely taty amiko masony norosoa dia lasa izy engany mba tsy ho tratra izy ka. tonga zary toka tena saiko tratra za fa tena tao amin'ny efitra fandrin'ny ramasy mihitsy anie nisy an'le fanalahidy misaotra anao zanareo za tena efa nitaitaina
mafy mihitsy ange ho hita teo hoe moako azy malaky ty ary aleo aloha sokafako ary ty isa 2 3 oay to vonisokatra le vata mahity be teo amborindra dia nisy azavana mamirara be milajambena maso mihitsy ary nisy zavatra le tsapy eny tena amin'ny andro norsoa inona riny oay totora norsoa sady lasa maizina be tapoka teo tena miroro be daholo atanatokato zany ka miroro hatramin'ny hevitra misy anay dia inona riny ataoko aleoloha bataiko tsy mahazavazava kely tsy norsoa ka mahavezitrako nizy zany zay ohatra fa nomasoko ve mandro rosa norsoa ve io to tsy mahampino re ty zavatra hitako ty tena izy ve ty tena lasa mivadika endriko lefa lehibe fa tsy mitovy amin'le hitako teo tsony tena efa hanoany amin'ny 7 taona mihitsy raha zao endrin'izao aleo aloha bataiko izy dia andao an'ity toerana ity zay fa sao dia tratra ty any ka lasa zao tena tonga ty tanety any katsika norsoa misaotra anao zanahary eo misaotra betsaka anao ry toka tena nafoniainao mihitsy ianao fanavotana anay nefa afaka soma tsara tsika tsisy isaorana zany ka tonga soa nareo oay ingabera maromanga io mijoromano anantsika io ry norsoa eny tokoa arabainy anao ry norsoa tafaverina soma tsara ety amin'ny fiarahamondrany ray tena misaotra betsaka tamin'ny fanampianao fa zao ringabe ay tena tsy lolo no mitoetra amin'ny fario ringabe aiza mbola miteny an'izany alohanao anaka efa haiko zany fa taolotsika hiala teto amin'izay andao tokoa ary sady ny alina koa ty vao misasaka tena misy teriko avana teo amin'ny fiainako izy zavatra ny ainako iny ka zay fa misampaneto ny lalantsika ty misy fanafody kely andrarao kely amin'ny lohanao iny ry toky rehefa akaiky ny trano ianao mba ahitany fianakavena sy ny olona rehetra anao ndray tena misaotra betsaka anao ringabe zay fa velome ndry lasa nanjavana tsy hitantsony izy ry norsoa vita ny adidiny tamintsika dia lasa tokoa izy dia hoaiza moa zany tsika izao ry toka ody any aminayka itsika efa ho aiza indray aleoloha ararakako amin'ny lohako amin'izay rangaty rahampanafodya zay mba ahoana re fihetsem-pondry zareo mahita nandray indrindra fa miheva kely dia mety mbola ho tadidiny dadatoa indray ary ve norsoa toka tena midobodoboka be ny foko fa ahoanaky tsy haiko hoe mety le hifanehatra amin'ny olombelona indray ngamba ianao mba efa nahazatrazatra na ihany nazaha koa zanyky zany efa tsy hita tao anatin'ny fotoana maro fa tongontsika ke tia ny trano aleoloha dodoniko varavarana ary ohatra misy olona mandondona nge zany varavarana zany aleo jereko iza koa ary zany amin'ity andro efa alina be ty ao voay rery dadatoa fa toky ihany ty ahoana tsara hoe toky ony aleo voaina malaky ka ohatray fa to toko marina fa taiza foany se dia izy ty vehivavy hoentiny se aty ty dada sineny foazonareo fa ohatra ny misy mitabataba be any any avelany an'izany vilo mandrosoa aty nareo mandrosoka ndao ny androso ry norsoa oay ny zanako maro neny tonga ihany ianao ry toka fa taiza foana ialahy ry toky
zoky marina zandriko fa taiza foana lahy za efa nalahelo be hoe tsy ahita lahtsony fa ahoana marina ary sery toky a tena tsy azoko zao hoe mipetraha daholo nareo zao no tena zavatra nisy marina izy aloha no norosoa le vehivavy very tao amin'ny farenam-bo miadana efa 20 taona lasa zay so dia toy izao daola ny zavatra nyseho rehetrarehetra ka nahatonga nazy hitanareo izao indray sy ny antony tsy nahitanareo ananandritra ny fotoana lavalava tena lalina zany tena lehilahy mahery se tena nahavita zavatra miavaka tsy takatry ny saina mihitsy fa zao ry zareo enohy tsara ity zavatra lazaiko anareo ity eny ro norosoa eto Madagasikara dia mbola misy tokoa zany atao hoe vazimy zany fa sainginy tsy hitantsika tsondry zareo amin'izao fotoana izao anisan'ny ohatra raisina akaiky ny tao amin'ny farihanam-bomiadany tsy lolo velively ny toetra ao sarotiny amin'ny asiny maizy azy izy ary zava-dehibe aminy tokoa zany asiny zany rehefa mba mampitandrina ny taolona reo zokolona hoe fadiny manao an'izao dia tandro fatratra fa mety hisy ankony amin'ny fiainana marina zany natolotra ny malay misaraka groupeanareo teo ny fizarana farosady farany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mystèrina ambomiadana tantara no soratany Landry Steven novelominy Tovo volana Landry Steven Clément Saloy ary finiavana nandray fiosina totosa Tovo Andriambololona studio ny prod